fiananana oentinay ano Sulazay Ituputi Nanavutana namutana Jesosio Matukian sa Satianam Nueva namutana Yainana Aukau funina ita Iwafina Apeta kaye watanana Arirawa Silaya nurai verenana Isenana Anayenya minirawala Irikutu Buwai bayaram yakata Siyaramu Ninabinawanya talida Sesosio Matu Iyanausa Satiyanau Nueva Namujana Iwanana Angkau Zulinaita Iwazina Abeta Kayewanana Tiraw Jesus Hallelujah Tugal sona siya sana matinitin na dimanta sikam sustun sawa ni Sekretary General ni Ron Salesian Tanruna Pastera Tukiano Itunda ni Asatan dimantam sikam somaray na izaw Lusante Izaza kay sik Magatamin siyam tong Lain-lain de misulla makasanayan na dimant Natang zaza kati Nitenena tumpo Nitenena Tiyosa Nitenena Sarisam tenen timantaka makaskan senani mission tesa raindrai tena cistiazana misaranga tena zamitsin sintam turten tumbun si manun na narana sa zamitsin harantezulde mtangine msulka de mamint sendranao zengelewe ni tup mansutsi maninne san pamint send raindrai na te samyun nan tup mansute le pamint send tena gra de mat le de tela samangayan le lam sikisikan le himar na le yara kam sete miakatan tena la yel le tup mansun raindrai maninna sa le pamint send mtangine msulka non te zulde mamint send no yanao mitsy le zany yanao mitsy zany ary ranna nitaton pastera malinya non tataran senanao tao de tonga de lasa multa amranny anao nesa tsisy an'izany ako de tserika le raha za iano tsy nizolagna amiko agny nagnino asa de ao agnatin'ray zola de sampiasa asa nesa nisy karazana dezolniditra tao ary ny dezolo io de tena miasa io araka le tena Andriamanitra andrenitsika tere hoe mandehandeha izy ketih miasa ianao misy zany ianao misy zany de zangosiny anankiray de zakanao zany zaka raha zany tao am'te tsy zaka tsy zakako zany raha izany tahaka te amin'ny tena misy de tonga zany karazany zazatsy zany resan'ny zazaka no mitenena Jesosy ao resa miteny aminao Andriamanitra de raha iso anjara tsy hitahinao anao zany de raha Jesosy ary raha misy olona hoe tsy tenenany ranona hony iny dikan'izay tsy saly amin'izany olona izany sa matonga mbola miteny aminao Andriamanitra tena tianao Andriamanitra de raha Jesosy raha mbola hitenenan'Andriamanitra ianao ka mahazo asatra azy amin'Andriamanitra misaora azy ianao sa misy Andriamanitra mijery ianao misy Andriamanitra mahita anao misy Andriamanitra miteny aminao de raha Jesosy ndao tsika hitsangana izazaka ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'izao misotranao zay ry Andriamanitra tsara indrindra mila fotoana zay asanay mandeniteninao koa kehityny tompo zazaka aminao zay makasitraka anao zay mamezonaitra anao zay miderany anaranao zay makalaza ny anaranao zay ianao ny Andriamanitra tsara medika miandronary akehityny Jesosy andreniteninao zay ka niteny zay torina sy ambara
hitondra sasoaza, hitondra sitahina, hitondra hery, ary hitondra sitahina lehibe ho an'ny tsirairay azy zany na ny kely na ny lehibe. Makasitraka anao tompo any ansitiazanao sy ny samiratonao, manezonahitra sy mideranao zay, makalazanao zay s'Andriamanitra tsara ianao, makalazanao zay s'Andriamanitra lehibe ianao, ianao n'Andriamanitra mendrika isaorana, mendrika anao ny azy, mendrika anao ny dera, mendrika anao ny laza, ka ny Jesosy sy Satana tsy mampisatoka anatin'ny toroteny, mpanenongelona anatin'ny toroteny, mpangalatra amin'ny tenin'Andriamanitra, roana amin'ny anaran'i Jesosy zany, any andazaky ny elo, Jesosy sy Satana sy mahazo manaketsy manataisana amin'ny anaran'i Jesosy re. Misy manantena Jesosy hiasa anao amin'ny alalan'ny teninao, hiteny anao Jesosy an'lezy rehetra ilany sanany tsara avy, ka na kely na lehibe, na antitra na tanora, na iza Jesosy samy azo anjara amin'ny teninao reny, andray sasoazana amin'ny alalan'ny teninao reny, andray sitahina amin'ny alalan'ny teninao ndray. Ankehitriny Andriamanitra makasitraka anao zay tompo, misaotra Jesosy ny ansa tsaranao, miza Jesosy sa hiteny amin'ny fiangonana ianao, misaotra Jesosy. Mitenena tompo, mitenena tompo, zonona iano anahony panutuna, aukanisana ina, aukanisana ina, siwe surina mikun rausi riarayo. Akatoerantsika tompoko. Teraina ny tompo fa tsara izy. Manolotra fiarabana mba hampiraritso ho an'ny tsirairay avy. Amin'ity maraina ny alahady 30 volana Novambra taona 2024 ity. Arabaina manokana ny solotena mpanjakana zay miara-paly amintsika eto a, miara-manompo amintsika eto a, Andriamatoa ben'ny tanàna ny commune urbaine Morondava, faritra Menabe sy ny mpiaraty aminy a, ho tahin'Andriamanitra ny ianao monsieur le maire. Arabaina manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra eto Morondava, zay ray aman-dreny mendraikitra ny faritra Menabe ato anatin'ny Antanatohatra sy ny rafitra eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy maneran-tany. Dadabe mivady, ao ihany koa pasteur Miandro mivady, pasteur Isaia mivady, ho tahin'ny tompony izy ireo. Arabaina manokana koa ny mpitandrina rehetra zay tonga eto, mpiara miasa rehetra, ny evangelistra mivadina mpitandrina, tsika rehetra tsy akanavaka, ho tahin Jesosy ane, ho tahin Jesosy ane, ho tahin Jesosy ane. Halleluja. Somary azakazaka kely anenjika ny fotoana sy ny minitra ary ny segondra itsika ao anatin'ity afatra ity. Mangataka amin'ny tompo ao mba hiazakazaka anaraka izany koa neny fitahina sy ny fahasoavana ho eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:12, bokin'ny Malakia 3:2 sy 4, filazantsara ny Lioka 2:2. Vakina avy hatrany amin'ny anaran'ny tompo ny soratra masina rehetra zay hita ary ho tononona na ho ambara ao anatin'ity afatra ity. Isaia 5:12. Fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo, ary amin'ny fiadanana no itondrana anareo.
Itendrombohitra sy ny avona ho velokiry eo anoloanareo ary ny azo rehetra ny atsaha ite atanana. Malakia ny toko faefatra, andiny ny faharoa, andiny ny fahatelo. Fa iposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana eo amin'ny elany, ary ivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaha, fa hotsahanareo ny ratsy fanahy, ko ho lavenina eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay hanaovako izany, hoy Jehova Tompon'ny maro. Filazantsara ny Lioka toko faefatra, andininy faraika amby roapolo. Ary nanomboka ny teny tamin'i Jesosy hoe, androany ho tanteraka eto morondava izany soratra izany. Amen. Na ny bokin'ny Isaia na ny bokin'ny Malakia dia ny resaka zavatra anankiray tao anatin'ny vakiteny izay mivakitsika. Hoy indrindra izy miteny manao hoe amin'ny fifaliana no ivoahanareo. Dia hoy Malakia nanamafy hoe ivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaha. Amen. Rehefa misy teny tianao tanteraka aminao dia tsy ianao aingana manao hoe amen. Rehefa misy teny indray manetsika ny fonao dia sokafy ny vavanao dia teneno hoe Alleluia. Fa na amen na Alleluia mba apalaky ny zavatra atao ary anafaingana ny zavatra tian'Andriamanitra atongavana, dia aleo ahofahofantsika amin'ny lanitra ny tanantsika sady asandratsika. Averiny indray mandeha azafady. Averiny indray mandeha ihany azafady. Hotahin'ny tompo any tsirairay avy. Fantoka tsaranareo ao an-dakozia ao maheno tsaranareo any ivelany dia lasitsika amin'izao fotoana izao ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, ny fiainantsika olombelona dia misy fotoana tokoa ohatrany hoe voahidy, na koa ny marimarina kokoa dia hoe mikatona ao anaty toerana iray. Mety ho toy ny efitra, mety ho toy ny lavaka, indraindray dia mety ho toy ny fonja na trano maizina mihitsy aza izany zavatra izany. Raha mijery ny bokin'ny Salamo fa 2:100 itsika, dia izao ny vavaka nataon'i Davida amin'ny 7 manao hoe avoay hiala avy eo an-trano maizina ny fanahiko, mba hiterahako ny anaranao, hanodidina ny marina satria anisy soa ianao. Ny Salamo 7:100 eo akaiky eo ihany, ny 2:120 dia mbola nitohizana izany vavaka izany, ka i Davida ihany no ny antso manao hoe no ny anaranao Jehova velomy aho, araka ny fahamarinanao avoay ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana. Ivavaka isika amin'ity maraina ity mba ho fotoana anankiray anaovan'Andriamanitra famoahana fahobeny ety maraina ity. Ka ninninona toerana misy anao, na toy ny ahoana na toy ny ahoana, fahatsapana iainanao ankehitriny ao anatin'ny fampiretana, fahaterena ary
gata geja aizina lavaka amokanao amboninahitra ny Andriamanitra androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny asan'Andriamanitra izy fomba amohan'Andriamanitra ny asany. Eo amin'ny fanompon'ny pasteur izy famohana magaga. Eo amin'ny fahasalamanao izy famohana magaga. Eo amin'ny fidiram-bolanao izy famohana magaga. Ho avoaka an'Andriamanitra amin'ny aretina mampijaly anao io. Amin'izay ianao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha ho jerevantsika vetivety ireto olona vitsivitsy maromaro zay efa navoaka an'Andriamanitra tao amin'ny karazany zavatra, toerana maro zay nisy azy, nanjo azy tao anatin'ny Baiboly. Anankiray i Josefa patriarka. Teo amin'ny fiainan'i Josefa dia nisy fotoana izy lasa tany anaty fonja. Tena ny gadra. Ary natao tao amin'ilay section zay tena mahatsiravina satria toy ireny olona diso tamin'ny mpanjaka ireny ka tany amin'ilay section criminelle no nitazomana an Josefa. Zavatra nafinaritra dia ity. Ny olona iray zay eo akaikinao amin'ny fotoana ilatsahanao dia mandositra miala tsy hita intsony fa raha Andriamanitra ny fidinao namanao tsy hanary anao naizanaiza misy anao. Tahaka ny arahan'Andriamanitra tamin'ny Josefa tao amin'ny fiainana milamina dia tsy namela azo irery ilay Andriamanitra ny tompo iny nanaraka azy tany ampojy tany atramomaizina. Betsaka ny resabe nandeha momba ny Josefa. Tao ny naneso, tao ny nanaraby, tao ny nitsetry, tao ny nalahelo. Fa zao ny nafinaritra rehefa tonga ilay andro iray. Genesis 2:1, ny 4:10. Zao no nitranga, zao no niseho. Andriamanitra ry havana niasa tamin'ny fomba tsy ahitakariny saina. Namoaka ny Josefa niala avy tany atramomaizina. Ary rehefa nivoaka Josefa afaka tanteraka. Faharoa ny zanak'Israely. Raha mamaky tsara ny Baiboly tsika dia mifamatotra tao amin'ny historikan'ny Egyptianina ny taranaka zay nepita tany amin'ny tany Egypta nendoa tamin'ny Josefa ary nomban'ireo ralahany sy ny raitapo aminy ary Jakoba rainy zany. Rehefa nivadibadika ny andro nitoy ny taona tsy navela amin'ny fahafatesana aritra ireo taranaka fa generation vaovao no nitsangana dia indrisy toy ny voafafa ny tantara rehetra ary adino ny soa izay nataon'i Josefa ka loza indrindra no fomba ny tiretena ny zanak'Israely fanandevozana, kapoka, asa terivozana, fampahoriana, vokatry zany ny sento izy ireo. Nalahelo, ranomaso toy ny ahoana. Misy fotoana ray mpianakaviana mivoaka ny trano tsy miverina intsony, tsy hita popoka fa naninona loza indrindra. No fomba zay nentin'ny Egyptianina ny tirety ny zanak'Israely. Tao anatin'izany ranomaso alahelo izany no nihitan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra zay nijery nitsinjo azy ireo tsy namela azo irery. Niasa Andriamanitra, nanao fahagagan'Andriamanitra. Ny Exodus 3:17, 7, 4:10, 9:10. Dia nitsehivin'Andriamanitra ny tantara ka ho izy milaza asadino hoe tanana mahery, sandrina injitra, nentin'Andriamanitra namoaka anareo tao Egypta. Zany ny Egyptianina dia neritreritra tsy afaka maka izy ireo. Valala voatango, very fanahy mbola velona, kobobola voafandriky, mandromandro no azonainy. Tsy izany anefa.
Antony misy Andriamanitra mahery, misy Andriamanitra magaga, misy Andriamanitra tsy mety very hevitra, misy Andriamanitra tsy tapitalaka le. Mahitanao izy frère, mahitanao izy sœur, ary amin'ity maraina ity matoky aho anao zava-dehibe ho anao izy androany. Navoaka n'Andriamanitra ny zanak'Israely votsitra teo an-tanan'ny Farao, tsy nateny miaramila ny alamaina na teny ranomasina aza tsy natazony, satria Andriamanitra namoaka azy ireo tamboninahitra. Derena ny tompo fa tsara izy. Vatelo Sadraka, Mesaka, Abednego. Rehefa tsy netiny koa ka hatramin'ny sary olona volamena natsangany Nebokadnezara teo amin'ny tany lemaka Endora tao Babilôna. Dia voatery teo no eo nisy décision royale nampandefa ary amampamatotra azy telo mirahalahy ka oatsipy eo amin'ny laforme rehetra afo. Zava-doza dia ity, tsy mbola laforo amin'ny température mahazatra 1200 degrés Celsius fa x4 ataoviny kajikajy any amin'ny plus de 6000 degrés. Lozanga zany e, taona tsipy izy ireo fatorana. Tsy niteny, tsy namaly, nanaiky, ketsaina tsara, bataina amin'izay dia nalefa tao anaty laforo, natsipy velona ny andro ny olona hipoaka zao reo a. Nareo fa efa mahay fofona maimbo raikona, za ohatra ny tsy maheno a, fofona saucisse fumée ny henoko. Jerena amin'izay ka nisy hita tsara mihitsy avy ety ivelany ny tao anaty laforo, nitsangany Nebokadnezara dia nanomboka ny tazana. Jereny, ohatra ny tsy mampino, ohatra ny tsy azo inona, kosehany tsara amin'ny masony aloha. Tena mbola rendremana ve za zany? Jereny, natsony ny mpanolotsaina. Avy angamo tsy telo lanina tsipitsika tao, eny ry mpanjaka, eny ry mpanjaka. Ary jereo ange efa da mandehandeha hitako ato anaty afo, tsy maninona taitra mpanolotsaina. Ahoana hoe ry mpanjaka? Efa da mandehandeha, ataovy serema, efa da avy sao, ray, roa, telo, efatra. Alleluia. Ny antony toko voalohany 120. Ny anarany atao hoe Jesosy. Dia misy le teny ankiray amin'izay eo akaiky eo, ny anarany atao Emmanuel, radika amintsika Andriamanitra. Ho amin'ny sera rehetra ny Andriamanitra, ho amin'ny frera rehetra ny Andriamanitra, tsy ala amin'ny Jesosy mamonjy ny Andriamanitra, anenika ny tanàna ny mena be ny Andriamanitra. Inona noho ny seho nivadika ny rasa, satria Daniela 7:20 tapany farany dia miresaka amin'ny Baiboly mana hoe nivoaka avy eo amin'ny afo Sadraka, Mesaka, Abednego. Mety misy mandalo fizanto etra toy ny afo mirehitra laforo mafana eto. Aizina timbiasan'ny aizina, fiakarana timbiasan'ny fiakarana, ranomaso timbiasan'ny fisentona, alahelo, ratram-po. Dia ho ianao mana hoe faty arazao mitoy, tena izany tany aleko, mbola ho avy ny andro amohan'Andriamanitra anao anaty laforo mirehitra afo. Rehefa nyzany toetra ianao dia hivoaka tahaky ny volamena. Amen. Faefatra, Daniela natsipy tao amin'ny lavaky ny liona, tsy nahitany olona tsiny ny asan'ny Daniela, nitsongolohana daholo hatramin'ny 0, nataony audit, 0 résultat, 0 anomalie, tsisy. Nilamina ny zavatra rehetra.
jerena ndray tany amin'ny resaka administration rehetrarehetra milamina, jerena conduite milamina. Inona no atao? Io fivavahana io ihany no azotsika azy io. Dia namoaka décret ireo mpanolotsaina na nipioditra akondro teo anoloan'ny mpanjaka, asio décret, asio ordonnance fa ato anatin'ny fepitaona tsisy mahazo mangataka na amin'iza na amin'iza na amin'Andriamanitra aza fa tsy aminao ihany. Navoaka le didy na brozena le izy, voaka tamin'ny journal officiel, tonga dia appliqué avy hatrany. Na teteo azy zany rehetra zany, Daniela kosa tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Toizany ihany ny vavaka, toizany ihany ny fanompona, toizany ihany ny fanekena an'Andriamanitra. Alleluia! Tratry Daniela, nalaina izy, nanao zay fara hevitra amin'ny mpanjaka, karokaroka article tao mihitsy izy. Ao anarany fomba isovena ny Daniela. Fa lalàny medianina sy persianina mafy be. Tonga amin'ilay fitenenana hoe ny lalàna dia lalàna. Tapaka ny hevitra, tsy maintsy atsipy eo amin'ny lavaky ny liona Daniela. Voaka tamin'ny gazety tamin'izany fotoana izany, feno sarin'ny Daniela ny gazety rehetra. Rehefa nisy Facebook tamin'izany dia ny Daniela sy ny tantarany no populaire en ce moment. Tena rakotra. Na tsipy tao izy, ny dina ny lavaka. Ny fahavalony dia neritreritra, potika ao zay. Efa nizara roa zay, ny felan-tanany. Efa makafy zao ny liona. Le lamolotra be mihitsy zao le tatapehana liona. Zay ve ny zavatra nisy tao andavaka tao? Ny tsy fantatry ny olona, misy Andriamanitra ao an-danitra ao. Zany Andriamanitra zany ny tiako mba ho Andriamanitra ao manomboka androany. Amen. Ka sady Andriamanitra ny avana no Andriamanitra ny lohasaha, sady Andriamanitra ny tany lemaka no Andriamanitra ny tendrombohitra, sady Andriamanitra ny alina no Andriamanitra ny aisina. Anodina ny ratso tsara, anovany mangito mamy, anovany ranomaso fifaliana. Nakombony ny anjely ny vavan'ny liona tao anaty lavaka. Dia natsony daholo. Avy ianao aty, ianao etsy, ianao makaty, ny lohanao mitodika ary. Fa inona ary ty programme hafahafa teo izy ny liona. Ao atao fandrinan'ny mpanompoko ianareo dia Daniela malala. Tonga farafara ho an'ny Daniela, ny liona zay tokony hihinana azy. Sy nijanona teo ny tantarana dia nafinaritra be azy. Manoatra noho ny reny kido réponse vita fo amin'ny épaisseur 58 reny. Fa hoy ny Baiboly, navoaka n'Andriamanitra avy tao andavaky ny liona i Daniela. Io Andriamanitra io mahay mamoaka anao io. Te amoaka anao io. Amen. Fatimy Jona. Nately ny hazan-drano rehefa natsipy tao anaty ranomasina. Raim-bava. Baleine na tena tonga dia ngeza be mihitsy. Nately taitra Jona. Aiza ry azany. Tsapaina kavy, tsapaina very ny boussole ny Jona. Tsy hitany intsony. Mbetika mivadika vy, mbetika mivadika vanana. Tao akipony tao. Mety misy olona eto ohatran'ny Jona mihitsy ny fiainany. Tsy tantsony zay marina. Imbetsaka izy manontany tena aiza ry azany. Toa tena very hevitra tanteraka. Satria ataon'ny olana telo moka ny fiainany. Natelony ny olana. Tros. Olana ara-tokantrano. Olana ara-pianakaviana. Tena ataon'ny raim-bava.
tantaran Jona toko faharoa andininy fafito amby folo andininy fafolo. Jona nalohany ny azan-drano tafavoaka teny an-tanety. Raha mety ianao ho avoaka an'Andriamanitra ao anaty olana ianao androany maraina. Amen. Ela nitazoma ny devoly ianao tao, namonjany ianao, nanakajany ianao. Ty maraina ity, maraina fanantenana ho anao, maraina fifaliana ho anao, maraina mpandresena ho anao. Ivoaka ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kely sisa fahenina Jona no hitantsika teo fa tadidinao ve ny tantarany Lazarosy? Fonombola narary izy no efa nandefasana mesazy Jesosy. Marary le tia anao fa Jesosy tsy rototra. Janona tany le nisy azy ihany izy. Rehefa aveo maty Lazarosy. Zay Jesosy vao deside andeha hoany Betany, hoany amin'ny tanànany Lazarosy sy ny anabavy kely anankiroa. Tonga tany efa maty Lazarosy. Efa vita mba amin'ny fisasana ary. Efa voalevina, efa any am-pasana, efa 4 jours nandevenana ny Lazarosy. Tao am-pasana. Tonga tany Jesosy. Ranomasiny Marta sy Maria vao nahitany Jesosy. Tompoko, raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Dia zato ny tomany. Mafy tokoa nge fisarana manaina. Io ny tena hienjana indrindra ety ambany masoandro. Ka nitomany izy ireo. Na Jesosy azy mpavaky tomany. Resahan'ny Jona 2:5-7 le andiny soratra masina fo indrindra hoe nitomany Jesosy. Fa zany no ela fa pitarika ireo dia nakany amin'ny fasana. Aiza nandevenina anareo azy? Andeha izaho hoy izy roa vavy, lasa nakany amin'ny fasana. Tonga tany amin'ny fasana. Neverin'ny olona fa hoe aneo ny alahelo no nahatongavan'i Jesosy tany. Neverin'ny olona hoe mba hamboramboraka ny sentiment ao anatiny no ny avian'i Jesosy teny amin'ny tokotany pasana. Tsy zay mihitsy. Tsy tonga eto ianao mba ho lalaovina sentiment, fa tonga eto ianao mba hatsapa ny herin'Andriamanitra. Ary amin'ity maraina ity raha mety ianao hikasika ianao ny herin'Andriamanitra. Ao anatin'izany toriteny zany misy aretina efa kasihan'ny herin'Andriamanitra. Tao anatin'ny hira fideranany tarihan'ny mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra teo, misy olana efa vahan'Andriamanitra, misy devoly efa mivoaka, misy aretina efa miala, misy problema efa mitsoka. Aizany amen, aizany amen, aizany amen, aizany amen. Tonga teo amin'ny fasana amin'izay, hoy Jesosy, Maria, Marta, esory ny vato. Miadevitra izy roa vavy. Teneno zoky a. Loary tenenako azy e. Tompoko, maimbo izy zao fa efa maty afarana. Sady tsy ampy formole ne izy teo e. Hoy Jesosy, Jona 2:7, andininy 7, tsy voalazako fa raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Teny sokafana nesorina ny vato. Vavaka Jesosy, vita ny vavaka. Teny tokana nataony. Ry Lazarosy mivoa. Tsisy resabe, tsisy demonstration isan-karazany, tsisy resaka fafafirano. Tsia, teny tokana. Mafy ny aleluia. Misy olona ho teneniny Jesosy eto androany hoe mivoa. 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 Mivoa miala amin'io aretinao io. Mivoa miala amin'io olanao io. Mivoa miala amin'io fahotanao io.
mivoany ala amin'ny fonja mamatotra anao io. Tazana ny olona akory ny akakana mitovitovy amin'ny coutume sy ny culture antsika malagasy, misy ampano mitovy amin'ny endry zareo jiosy. Le fatomaty tsy fanao moa le manafatra matomaty io izy pasteur Joremo. Fa nisy olona anankiray zao efa niteny tamiko hoe za rehefa maty pasteur dia afaro mivady amanjanako a, za tsy fatopatorana zany fa atao miseho ny tarehako. Am'izay mba tonga dia mitsorika fotsiny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ho ataoko amenina lizy ohatry ny hafahafa be moa, so ataoko amenina lizy fikasana tsara ihany le fiavian'i Jesosy. Fa no fatorany Lazarosy, fatorana taorin'le baiko tokana, iny fanitsangana ny maty, korina ny raha tao anatiny, velona taony ny osatra ny hormone rehetra, selula rehetra mandrafitra ny tenany maha-olombelona azy, ny arina tao am-pasana, tsy hainy tazomina, tsy hainy sakanana, tsy hainy fefena, tsambikina avy any maty, tsambikina avy any maty, tsy mijanona raha tsy teo tokotany pasana, ka nandray teny hoe vao izy. Amoakanao amboninahitra Andriamanitra amin'ity maraina ity, tsy azo fasana tazominy ianao, tsy azo fahafatesana tazominy ianao, tsy azo ny devoly sakanana ianao, tsy maintsy mivoaka ianao androany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Ry havana, manoloana ireo échec rehetra teo amin'ny fiainanao, ireo karazana fonja tranomaizina izay nitazona anao, ota, fahazaran-dratsy, fahalemena, karazana ditra isan-karazana, famafisam-po, ny tsy fahombiazana, ny ratram-po, ny fahadisom-panatenana, ny alahelo, ny ranomaso, ny tebiteby, ny rofo sy ny tsy fahasalamana, ny aretina, ny olana. Misy olona marary fo angamba eto, misy olona AVC angamba eto, misy olona angamba tena efa miandry ny fotoana ioperena anazy fotsiny angamba eto. Maratra ny fonao, ny fanilikiliana nazo anao, fanaovana tsinitsinina anao, ny fanasoketana, fanenjena, ary ny fanamavona anao. Ry havana, amin'ity maraina ity, misy Andriamanitra mahay mamoaka anao, te hamoaka anao ao anatin'izany toerana tsy mahomby izany. Lay Andriamanitra namoaka ny Josefa tao an-tranomaizina, lay namoaka ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta, lay namoaka ny Sadraka sy Mesaka Abednego avy tao anaty lafaoro mirehitra afo, lay namoaka ny Daniela tao amin'ny lavaky ny liona, lay namoaka ny Lazarosy tao anatin'ny fasana. Mbola io no Andriamanitra hamoaka anao koa amin'ity maraina ity. Amen, amen. Ny ranomasonao maly, ny alahelonao fako maly, ny ratraponao nandritry ny herintaona, hositranin'i Jesosy zany amin'ity maraina ity. Ivoaka ao anenao, hiala ao amin'izay ianao, tapitra androany ny fijalianao, tapitra androany ny tsy fahombiazanao, mahery Jesosy hanafaka anao androany. Amen. Resahantsika vetivety melohan'ny amaranana. Inona moa ny tena tanjon'Andriamanitra amoahana ny olona anankiray ao amin'ny toerana tsy mahomby misy azy? Voalohany, zavatra telo ihany resahantsika na efatra. Mba hanehoana ny heriny sy ny voninahitra. Mafy ny aleloia azafady, mafy ny aleloia azafady. Tsy ho fahafatesana ny antony problema anao io fa ny ampisehoana voninahitra Andriamanitra. Tsy ho fahafatesana ny antony io aretiny zanakao io fa ny ampisehoana ny voninahitra Andriamanitra. Faharoa, mba hatonga fahafahana tanteraka. Nafinaritra be, lay afatra fohy mafonja
noentiny ray aman-drenitsika avy any a Betafo pasteur révéranaina tamin'ny oviny iny Zomarivo. Ary nisy olona tena nafahan'Andriamanitra. Fa ny antony tena hoe amoahan'Andriamanitra ny olona ao anatin'ny toerana tsy mahomby, lavaka ny latsahana, tranomaizina ny tazomany devoly azy, tsotra ihany mba hitondrana fahafahana tanteraka. Tsy saritsary-pahafahana, tsy photocopie fahafahana. Inona moa le fahafahana? Zay le hoe tena délivré tanteraka mihitsy ianao. Misy olona ngery havana mampalahelo e, na dia miditra am-piangonana azy dia mbola alofan'ny ozona, arahan'ny ozona, fatoran'ny ozona. 2 semaines na lasa zay, misy tanora anankiray nandeha nianatra tany Allemagne. 2 taona tany nanana olana. Ohatrany hoe dépression ny antombohan'ilay izy. Korotana tanteraka ny saina. Dia lasa midelira. Tsy fantany akory ny zavatra teneniny. Nampalahelo. Tomany ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviana nitondra azy tao Akorondrano. Simba le tanora. Anahoana amin'ny fiafarana. Ilay saika mba ho reharehany fianakaviana. Fianarana ny nandehanana any amin'ny amanaly ny kilometatra, kanefa aretina sy fampitehana, faharavana, izany no nentin'ny verina avy any. Fa rehefa tena nijerena le izy, misy karazana signe na malédiction, misy ozona misaotra an'Andriamanitra. Fa ninninona ary nizaniza na rovina tonga sy miditra eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, tsisy miala mainy zany. Andriamanitra tia ny olona rehetra, tsy mizata avan'olona izy. Rehefa tena ny vavahana niseho le devoly, niseho le devoly. Krizy zany tena mifampitady tora-jofo mihitsy. Fa misaotra an'Andriamanitra fa nahandrovo tsy hitako ninona aza ny devoly, fa valo resy ny anarany rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Afaka le tanora sitrana tanteraka. Ohatry ny nofinofy adininy daholy, ny delirany rehetra, tsisy tsarontsony. Navoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fanafahana tanteraka mihitsy izy. Zay mpaninofy ratsy rehetra manomboka androany, ho avoaka an'Andriamanitra amin'izany zavatra zany ene, tsy hanofy ratsy intsony. Amen. Fatelo, tanjon'ny famoahan'Andriamanitra ny olona iray ho amin'ny fitahiana sy ny fisandratana. Tsy afaka ho tahina sy ho ambinina, tsy afaka hisandratra mihitsy ianao raha mbola ao anaty trano maizina, voahidy eo anaty lavaka, tena tsy tafavoaka. Zay mahatonga nisian'ny olona hoe sasatra miova activité. Nandramana casse point, fahity. Nandramana épicerie, tsy nety. Nandramana nanao collecteur, tena vao maika loza. Inona ihany ary mety amin'ity fiainako ty e? Ahoana ny apety an'ity e? Tsotra fotsiny, mila avoaka ao anaty lavaka ao aloha ianao avoaka ao anaty tsy fahombiazanao ianao rehefa tafavoaka ao ianao an'Andriamanitra ny ambiny rehetra. Izy no mandravina ny kitotoana, izy no anapatapaka ny divy, izy no anorotoro ny varavarana varahana. Ary raha mety ianao atombo ny androany zany, atombo ny androany zany, atombo ny androany zany. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Rehefa navoaka i Josefa, jereo tsara, sanatria raha eto Madagasikara zany, dia tena tataka an'ireo
Indy au conseiller ao amin'ireo fondation de la république satria nisy tamin'izy ireo avy any Antsefa io niakatra nakeo Ambotsoroatra nakeo Iavoloha ianao koa tian'ny tompo atao tak'izany ianao anomboka androany ny loharano mpitahinana io fiainanao io aza matahotra itsony aza miorooro itsony amin'ny anaran'i Jesosy manomboka eto miomano ny sainao sy ny fonao anisa fitahina anisa valim-bavaka anisa fahombiazana anisa fahagagana ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ny fiainanao dia raina ny tompo fa tsara izy ho anareo mpianatra mba isy zanak'i Jesosy mamonjy ane ho avy n'ity fireneny ity mianara tsara asa vela ho verimaina ny volan'ny dada sy neny miantoka écolazy goûter ny frais de scolarisation rehetra fourniture ohatrinny aleo mba hijanona ny zavatra tsy mahasoa sy tsy mahomby rehetra ataovy lara-pamena ny mahasoa aloha zay vao mahafinaritra mety isy aminareo reo no voatendrin'Andriamanitra hitondra fifoazana any Allemagne any Canada any Chine amin'ity taranaka vaovao ity ka tsy zay nizay tan'izao tontolo zao ianao fa zay nizay tan'i Jesosy ianao amen fa efatra tanjo ny famohan'Andriamanitra io dia nataony mihitsy mba hanaporofoana fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ahoana hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ahoana hoe frère ahoana tsara hoe sœur ny manasitrana an'io aretinao io manafaka anao amin'io trosa io mamafa ny tantaranao lasa tsy naompy ananganana fiainana vaovao hitafiana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny mois de septembre nisy an'ilay ray mpianakaviana anankiray tratran'ny redressement fiscal amin'ny maha-olom-pirenenantsika asehoy foana fa olona matahotra an'Andriamanitra ianao ary manaja ny antanatohatra sy ny rafitra misy rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana amen ka rehefa manao karapanondro rehefa tokony hanao karapanondro dia manaova karapanondro rehefa tokony hikarakara etra trano dia aloavy ny etra ny trano fa tratra ny redressement fiscal ty rangaha anankiray ty tamin'ny mois de septembre dia nisy problème hafa ihany koa satria entana ho exportena nihitsoka tao Tamatavy conteneur anankidimy valeur ana 2 milliards latsaka kely saika lasa dala izy indroa no nikasa amony tena fa tsy tanteraka ndray mandeha dia noentiny mafy be ny fiarakodia dia nakipy ny masony hoe zay efa rany any dia hidonany fa nahagaga ny fitiavan'Andriamanitra fa io fiarakodia io tsy nety nakany akady tsy nety latsaka tany an-tanimbary fa anjely mihitsy ny nandray ny direction ka na dia nandeha 140 km/h azy tsy maty le rangaha tsy napoiziny ray alady tonga teo koron-drano izy efa mipetraka eo ambony W izy voagaga izy inona moa ny ataoko ato aninona ato menatra izy nivoaka satria teria lolotery izy mipetraka nandeha ny toroteny nandeha ny toroteny ny fiainany rehetra mivoatantara tao anaty toroteny niondrika izy mena ny masony totika nijery avy havanana na tsapa homenatr'olona fa baraka aozy lozy ty mahazo ahy dia hitsoaka izy fa nisy heriny tazona azy tsy hetsika teo ambony W teo amin'izay nandeha ny vavaka ny rafa ny fivoriana tonga teo amin'ny fialan-tsasatra nidina avy any ambony pilipitra aho nanantona izy pasteur mety tsy fantatra ao aho tonga eto fa mahagaga
fa nampahafantarin'Andriamanitra anao ny tantarako azo izy-kazaita matoa fantatry zany inoko fa misy solution ato amin'ity fiangonan'ity pasteur zao ny olako tonga dia ny fitininy tao anatiny 10 minutes tsy nasiana resabe do tsika ivavaka ho petraho ianao ve mino fa afaka manao zava-mahagaga aminao Andriamanitra mino pasteur ianao ve mino vain'Andriamanitra ny zavatra rehetra mino pasteur na metra-tanana vita mivavaka zany eritreritra hody izy verina tao anaty fiarana izy fiara mbola WWT mbola misy sachet ny seza tonga ndray ny arivo io ndray izy mbola eo tomany inona ny seho nody izy ny arivo iny arivo iny lay vaolana efa niandry azy tao an-trano vity ny alina iny tsy nitratry ny andro maraina le olana iny alina iny anteny vany zavatra rehetra nanomboka ty Antananarivo hatrany Tamatavy hatrany Tailandy ny vany olana rehetra latsinainy tamin'ny 10 ty izy nitondra tôbily lafandray nakeo akorin-drano misy mitady ianao misy mitady iza ho azany dia tsy fantatro vio tôbily mainty fitaratra be ohatran'izao iny amin'izay any nivoaka ny jery nampandroso azy pasteur jereko olona mitsikitsiky be falifaly be dia hoy izy manaiky an'ity fiangonana ity pasteur tena misy Andriamanitra ato amin'ity fiangonana ity inona ho any zavaniseho nanahoana ianao zay ianao ve pasteur tahaky ny ahoana za mbola mitomany aty am-piangonana amin'ny 10 ora sasany mahery 10 tonga ao atokantranoko ny vahaolana lamina ny zavatra rehetra ho ataon'ny tompo aminao koa ane zany androany ho ataon'i Jesosy aminao koa ane zany androany inona ny tokony ataontsika amarantsika zao inona ny tokony ataontsika zavatra roa ihany 3 voalohany mibeba ianao fiainantsika dia tahaka ny zazakely ankiray nangalatra siramamy tao anaty bokal tafiditra ny tanany satria tsisy ninona fa rehefa tonga tao anaty bokal nanomboka naka nangalatra an'le siramamy tsy tafavoaka itsony kely ny vavan'le bokal dia tsy tafavoaka nataonana tsy tafavoaka mba ampivoaka anao ao amin'io tranomaizina io ao amin'io tsy fombiazana io ao amin'io aretina sy olana mampitomany anao io tranomaizy-paotana hitazomany devoly anao io avotsorony io tarehetra afozony atalana rehetra hibebao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra oeto aty ny odinao raha riva hodorana eto amin'ny anarany Jesosy halleluja na rano na vovo-javatra na inona io na inona oeto fa rehefa afoinao ny odanao afaka ianao tafavoaka ianao amen toy izay koa ny fahotana rehetra halatra laingy fijangatsangana fisolosolom-bady favetaventana fisotrotoka ny zavatra tsy mety rehetra afoizo afotsory ary avelao zany dia ho hitanao fomba magaga atafavoakanao amboninahitra faharoa tsy maintsy mino ianao mino ianao aza misalasala mihitsy hoe ty fiainako ty ve dia mbola ilamina ve ty aretiko ty mbola ho sitrana ty problemako ty mbola iva ty mbola ety ve hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra mafy ny alleluia tamin'ity taona 2025 ty nisin'ilay olona anankiray ray mpianakaviana tratry ny cancer cérébral tao Antananarivo tao
Netin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy mamonjy, efa natao opération indray mandeha. Mbola mangonaona be amin'ity, mbola tena enjana be mijery an'izany. Ary sanatria ny resaka izy tonga tao an-tranoko a, mbola misy fofona, efa misy fofona zaitry amin'iny, sokafana mihitsy ny lohany. Dia nitomany izy, inona nampitomany azy? Tsy maintsy mbola ho asiana deuxième opération, satria mbola misy karazana HED na hématome extra durable ao amin'ilay fivitosana anaty lalan'ny ramadinika ao amin'ny atidoha. Dia ilay mandrafitra ny système nerveux. Lozy zany a. Tsy maintsy ho sokafana indray mandeha. Tomany izy, pasteur, bolovelona ve sa raha ho sokafana indray ny lohako? Zao no izy hoa. Mino venao fa afaka manao fahagagan'Andriamanitra. Mino a pasteur, ivavao a, ivavao a pasteur, ivavao a. Dia nitomany izy, nivavaka izay, nametraha-tanana ny lohany. Lasa ny ray andro, roa andro, tany amin'ny 4e jour, nanomboka naniry le nizairina, ritra, ny fery, sitrana ny bay, feno, 10 andro katroka, katona tanteraka. Ary mifanelingelenana rehetra sy ny douleur rehetra tao amin'ny lohany a, tsy niverina intsony. Natsony professeur izy, tonga avy anao aty amin'ny klinika zao dia zao, androany ny rendez-vous, anaovana contrôle anao mialohan'ny opération anao. Lasa tokoa izy nakany, nampidirina tao, nalefa daholo ny zavatra rehetra, ary dia tena nanapatra ny fananany plateau technique teo ilay professeur. Zay nijerena ray, pozitifa, 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 pozitifa daholo, tena nafinaritra. Dia mipetraka professeur, orangaty, fa taizanareo no nandeha tany Inde sa tany Afrique du Sud? Mba tsy ilazako hoe tany Europe. Fa hoana professeur? Mbola tsisy ohatran'izao teo amin'ny tontolon'ny science médicale, satria zavatra tsy possible ho levin'ny fanafody, tsy levin'ny zavatra fitsaboana rehetra na ahoana, fa tsy hita intsony, tsy hita intsony, tsy hita intsony. Amen. Tomany le rangahy, za ozy tsy nandeha taiza, tsy nandeha taiza, fa inona no nataonao? Inona ny sakafo nohaninao? Tsy resaka sakafo, fa nanahoana? Nakao amin'i Jesosy mamonjy akoron-drano aho, dia nivavahanao, dia nametraha-tananao. Zay ihany nataoko professeur. Nitsanga amin'ny professeur teniteny, tena fiangonan'Andriamanitra io fiangonana io. Marina fa tsy anaram-piangonana ny mavonjy, fa tiako milaza aminao, misy Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Raha mino ianao, amoakanao amin'ny tranomaizina, tazomany devoly ianao izy androany. Dia raina ny tompo fa tsara. Mafy be ny aleluia azafady, mafimafy ny aleluia azafady. Aleluia. Teneny kely le namanao, aza matahotra hoe efa ho sitrany ianao, tsy maintsy sitrany ianao androany. Aza matahotra fa tsy maintsy afaka ianao androany. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Mafy be ny aleluia azafady. Aleluia. Farany mila ny fanahy masina sy ny afony ianao. Io la hery tsy haitoaina, tsy haisakanana. Rehefa midiny io, mivao azy ny tanan'ny Lucifera rehetra. Rehefa midiny io, afaka ho azy ny gadra, mihitsana ho azy ny gadra, vo azy ny varavarany tranomaizina. Miala sy miakatra ho andafaka ny latsanao ianao androany, amin'ny anaran'i Jesosy ny hery ny fanahy masina. Donc afaka itsika ity bokin'i Isaia
telo amby efapolo andininy fahenina dia hivavaka tsika bokin'ny Isaia dovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 43 andininy fahenina andininy fadimy tapany farany indrindra avy any andrefana no anangonako anao aiza le andrefana aty amoron-dava eo asio amenina azavady andininy fahenina ny avaratra ilazako hoe avoay ny atsimo hoe azazondina ianao mihitsy io tenenina io andininy fahavalo eto mivoaka ny olona andininy fafito dia zay rehetra antsoina amin'ny anarako fa noariko voninahitro izy izao no namorona azy eny izao no nanao azy misy olona vonina veto amin'ity toerana ity mba hivoaka amin'ny toerana tsy mahomby mety efa toy ny fasana mihitsy ny tazomany devoly anao hatramin'izay mety gadra mety tranomaizina mety fojy lavaka mangitsokitsoko fa androany Andriamanitra miteny mba nome baiko sy ordre avy any an-danitra avoay 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 izavy ny tapa-kevitra fa hivoaka amin'ny toerana tsy mahomby viry mangetaheta mba ho tafavoaka velona amin'izay fanamasina hidiny eto androany amangy ato amin'ny anabavy amangy ato amin'ny rahalahy lay afo avy any an-danitra tonga ny mpiafa hoy Kristy inona ny riko raha mirehitra sady zany dia nipatisa amin'ny fanamasina ameno anao androany rahalahy patisa amin'ny fanamasina ameno anao androany ranabavy dia fenoer 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 fahasoavana sy fitahiana rehetra fanomeza tsoso ny fanomezana tanteraka midina avany ambony avy amin'ilay ray ny fahazavana tsisy aliky ny fiodinana tsisy fiovana eo aminy mafy ny aleluia tena fianako iana fana tsy haiko ny hiaina tsy siana o avy midina miroja mameno ny saina sy fana tsangantsika rehetra tena fiaina fianako iana fana tsy haiko ny hiaina tsy siana o avy midina miroja mameno ny saina sy fana fanahy masina loharaniko fanahy manana yetayeta frère manana yetayeta sœur manana yetayeta amangy anao any Andriamanitra androany amangy anao any izy androany dia hitanao izy ampahery anao anasitrana nafaka halleluia aleo atsotsika reto lehilahin'Andriamanitra reto hiakatra ety amin'izao fotoana izao aizany pasteur rehetra mpiara-miasa rehetra secours biblique mekara ty azafady toroteny rehetra halleluia mpanazava mpitaridalana mpitaridalana mampito sy faharetana fandresena sy fisandrana tena fiainako ianao tena fiainako ianao fana tsy haiko ny hiaina tsy siana
Fanay mas na papiuna, fanay mas na papiuna, balsama fanastana, fanasijanana, fifalinas pedanana, nasifiadanana, fanatenanas ficarana. Si fitaran dum kases pamataran si fama amanya chicken tupan ruani asa matawat hallelujah hallelujah aleo mandruswati aluati Reus é teu fenuer Reus é teu fen fasuavan. Reus é teu anrai. Ni fasarana demant. Aitan funan senior. Mirsu. Asamatawat. Nayeno marar, nayeno mananaulan. Asamatawat. Etun tumpso. Etu Jesus. Hallelujah. Takunia zaranawe amagana tupu osamanaki alamai na samivava sota Jesus eraina inenara no famasta demanta le pesa demanta maga okasita katumpo hallelujah E família que é tunir na demanda, a semana que mai na rala, tá que une zara no frère, tá que une zara no, sandratom lantan fusen tanano, de samim vavak, de tasuna não te vulfacia umbis, de yasuna não chan mais na faciu tantera canezan, dona muana de mantano ti anruaniti, hallelujah. Amne narama yeran Jesus Christi afian Nazaret rava put kena sante fulret jambin jana ker jana paefan mam rafom retur noret mamelaniel jerel fununa wanaten enolem ten manawe raven sana kulla moita fununet yambun tamfais jerel fununa wanaten fenuere jamti marainaiti Venu in fanano masni jam timarainti ta fiuer mai foca o panres di foca bunat jasun devil tasum jasun satana ketzain jasun satan eni dominana insun tapakan faturan tapakan fangetzan rava muchan hallelujah ovite socio asayala te socio Ametautana na nyulnau, ametautana na mpanupnau. Hallelujah. Kasita katumpo. Teraina manda kisaine nara nawe. Asanda tena satu membunata. Hallelujah. Ipepon fautano. Mangata famelan, mangata fana. Amida fuam non tupan ruan kanafa kanao. Amnenaran Jesus. Wafaka tanteraka. Hallelujah. Asandatu ang tananawa natin yula na sineritan. Asamatao da samsala-salan finunan Jesus. Yang kafia na rewa na tanan na rewa na difulanta tofia bun mits. Raisuniera fia na mnyita na fia na tantan. Ana sita na nawa man yula nao ituna fane sena o fia na nao.
Hoanareo izay mpianatra manana fanantenana amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya, 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 haleluya. Mankasitraka Jesosy. Ianao Andriamanitra ny voninay tao. Ianao Jesosy ny zava-dehibe amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Asa sakanana mihitsy Andriamanitra fa toy izy ny vavaka. Aleo hiasa Andriamanitra. Aleo Jesosy hiasa mikery. Sotra Jesosy. Ny hevitra fa very nala eloherery tsy nanantena intsony fambola isiza yanoni aferre bande oh nevita faveri nala elirerio nala eloi reri sinanatena isuni. Haleluya. Fabula isi saya dudi. Anedia nautana na remanta. Haleluya. Nanedia. Nanedia. Nefalini fanayichu. Sometimes that they easy. Ataminisa de easy. No mitaricha eti. Anakiasi. Hallelujah. Defetia Maria. Hallelujah. Sami mira maftol nanediais nanedia nanedia ngefa lini fanayichu. Yana ku satinane ya Jesusi. Amen. Sami masterana antsika azotsika toerana dia ataontsika ny dimy voalohany tonga tety antany Jesosy kamateba anavuta residifa sana kafuna enoporo fufavelu na Jesosy. Sami mira tia ekje
Master Zefanas Plus. Subirova. Architect. Manakeza isi. Pambulati. Mabulticho. Madelase. Manasetana. Hallelujah. Mafmafli hallelujah. Sotan'Andriamanitra lehibentsika any amin'izany afatra izany wa mariny tompo aminao any ny teniny. Tsy verina foana ny tenin'Andriamanitra raha tsy maefa zay nandrana azy fa ho tahaka ny ranon'orana io. Ka aiza matahotra ianao fa zay lazainy dia ainy tanterahana izany. Hallelujah. Dia inona fa ho tafavoaka daholo tsika rehetra. Manomboka hatramin'ny ankizy mpianatra ny voaresaka teo ny mpiasa, ny tokantrano tsirairay avy ny fiangonana Jesosy mamonjy ivoaka mpandresy avokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Koa ny anjaranao dia manaraka ny fepetra zay nampianarina teo. Zao moa vao mandray micro dia mamerina fiarabana sy firaritsoa ho antsika rehetra ho tahiny Jesosy any antsika mianakavy. Hallelujah. Hallelujah. Melohan'ny anolorana ny tompon'andraikitra ho amin'ny famaranana dia misy fandarana anankiray ho ataontsika amin'izao fotoana izao dia fanatitra manokana. Fanatitra manokana ho vatsin-dalana, ho fanampiana, ho fanohanana mpanompon'Andriamanitra. Hallelujah. Hallelujah. Raha ny ainy tsara ianao tao anatin'izay toriteny zay dia nisy fijoroana vavolombelona vavaka natao ho any manana olana dia tafavoaka ho any amin'ny vahaolana. Iza le mivavaka? Mpanompon'Andriamanitra. Vavaka ho any marary dia nisy fahagagana zavatra tsy vitana dokotera vitany vavaka. Iza le mivavaka? Mpanompon'Andriamanitra. Dia hoy ny Baiboly Exodus 3:7-10 avianao ry Mosesy, avianao iraiko hitondra ny zanak'Israely hivoaka hiala ao amin'ny tany Egypta. Ry fiangonana, anisan'ny fitaovana lehibe anankiray ny mpanompon'Andriamanitra hamoaka antsika ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Hallelujah. Tena arena ho an'ny fiangonana ny mpanompon'Andriamanitra. Fiainan'olona maro ny tafavoaka noho ny vavaka nataonao mpanompon'Andriamanitra. Olona sahirana fa nentina mambavaka dia tonga ny tahian'Andriamanitra. Olona marary araka reny resahana teo sitrana noho ny vavaka nataony mpanompon'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly Deuteronome 1:9-30 ianao ho faty mantsy amin'ny Mosesy fa Joshua izy no tendreko andimby anao. Izy no tendreko andimby anao hitondra ny zanak'Israely hivoaka ny tany efitra ary apiditra azy any amin'ny tany Kanana zay nianianako tamin'ny raza nomena azy. Ampaherezo izy. Ampaherezo izy ozy. Zay le teny amin'ny Deuteronome 1:9-30. Izy reo mba afaka ampahery mpanompon'Andriamanitra tsy anakina, tsy anenjika, tsy akahana, tsy hoeta mavesatra
fa ho papahery mpanompon'Andriamanitra fa ireny no hitondra ny fiangonana ivoaka. Halleluja, halleluja. Koa raha anohana mpanompon'Andriamanitra isika, maro ny zavatra atrehan'izy ireny. Indray izy ireny dia mandalo tsy fisina, indray izy ireny dia mba manana didy sy zavatra toy ny olombelona rehetra any amin'ny fianakaviana sy eo amin'ny ankohonana. Fa noho ny amin'ny asan'ny tompo tsy afaka ny hoe ndeha hanao afera, na ndeha hitady vola, na ndeha hanao bizy na tseroa, fa dia mivavaka ary mizara ny tenin'Andriamanitra. Anjaranao amin'ny mahafiangonana manohana azy ireny. Halleluja. Anjaranao amin'ny mahafiangonana anao manohana azy ireny. Ary ho fanohanana mpanompon'Andriamanitra dia tena mitondra fitahiana. Anisy soa izay manisy soa anao aho. Raha teo asiana soa ianao asio soa ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Koa raha anao fanatitra manokana antsika, atao faran'izay azo atao. Fa izay ataonao tsy very maina izany. Ndraisanao valopity izany. Koa tsy azo tazomina amin'ny fotoana, alao taterahantsika izay fandaharan'izay. Ny hira 320 atao fitahiana atao ampity hafatanana marisidrisika raha mba mety dia ivavaka isika ho anao. Entina mbavaka sahady ianao mba ho tahin'Andriamanitra ny ianao amin'izay ataonao dia toy ny fanao azy eto ihany ateriny aty aloha. Misy reo misy arona kely efa natokanao amin'izany dia milahatra tsirairay ny ansera efa voatokana ato dia mandroso milamina tsara ny sera dia ny frera koa atokana ato amin'ny ilany ato dia entina mambavaka ianao mba ho tahin'ny tompo amin'izay ataonao rehetra. Halleluja, halleluja. Avoy avany anaty poketra ary ilay natokanao mba ho fanomezana ho ana mpanompon'Andriamanitra dia ivavaka ao anao zahay. Entina mambavaka iny mba ho neran'i Jesosy ho avy zato eny, ho avy arivo eny, tsy manam-pahatam-perana. Dia izay afafinao ane dia hihoatra lavitra noho iny jinjainao. Halleluja. Zay foana matsy ny lalàn'ny famafazana. Ka raha mba te jinja be anao mamafaza be. Halleluja. Dia ary tsika ivavaka amin'izao fotoana izao. Makasitraka tompo noho ny fitahianao. Misaotra anao zay amin'ny zavatra rehetra. Tondra ny fanatitra manokana izay amin'izao maraina izao ho fanohanana mpanompon'Andriamanitra araka ny teninao. Ankehitriny tompo zay atolotry ny olona efa ena ampelantanany eny zany. Tahio mba vitan'izay ilaina. Asoa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Aronero avy zato eny, avy arivo eny, tsy manam-pahatam-perana zay atolotry ny olonao. Tahio ny tsirairay avy meo valopity. Asio soa ny vahoakanao rehetra tompo. Ho zonona ny asan'ny devoly tsy anakery amin'ny fiainan'izy ireo. Taona amin'ny fifaliana ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Misaotra tompo. Amen. Vehivavy zany antony lalana dia mivoaka aty ampovoany aty. Toy izany lehilahy koa mivoaka amin'ny mandeha par W le izy zany. Teka isika. Tsy haiko ny fidy ny lalana le. Eo ary mira mafy isika. Lalana ale. Ka ilaiko ny tompo. Ilaiko ny tompo. Itarika ny tompo atao fitahiana. Tompo atao fitahiana ny fiainako. Ampiasao aho manampy hafa. Teka fotsiny sika aloha. Maro mpaniratsira tsy voninakatoa ka ampiasao aho. Maro ny mpaniratsira tsy voninakatoa ka ampiasao aho. Ampampo azy ireo mba ho anao. Ampiasai tompo amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Tompo atao fitahiana aho.
Ilalana kayo pala sa lahat. Sirew nantaranda, ifataranda, ifanifililana, kayo pala sa lapita. Epoa, matawin mo, tayo na ay nako. Apiasa, wanapilina, tayo sa tipu. Deka isigat. Bila fadesena de wanatiat. Jesus nilai na manfaturan. Fadesena awan hati adi. Jesus nilai awan manfaturan. Itayin na nipiyay na ko. Biasa wana aye setipu aflete aka Ramisia sato de funna wakato funnam de asareta de na Ramisi asa funna wakato Jesus isikia. Manova fanekena, yano fanekena itano kutumu. Amisi asa, kununa wakatu. Announce it of Punawa. Hallelujah. Topo ato fita yena. Ina ni bria ina. Erna yanne dinu fakir. Anova fanekene unatia stupe nao.
raha misy asa atao vonina ao tompo misy asa atao vonina ao akato anaony setramona afairaina tompo atao tahina halleluja ampiasao ao anampony hafa mafimafy le tiaka Hersika farany any misy asata onona wakato anaony setramona anaokitaina tangatsika milanitra ny tanatsika halleluja ampiasao anampony hafa tompo atao fitahina veritra tahina ny fiainako ampiasao anampiny aizay tivomafonte manao aleloha mafibetsika rehetra ho tahina Andriamanitra ny enao ary ho atsangan'Andriamanitra ho fitahina mena ny tompona andraikitra ny fanohizana ny fandarana halleluja halleluja misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika tamin'ity fivoriana tapany marain'ity fa androany faran'ny volana tapitra ny volana novambra tapitra ny fiainanao anaty aizina tafavoako mpandresana manomboka androany halleluja ivoaka amboninahitra daholo eny ny tanora rehetra amin'ny Jesosy mamontsy ivoaka daholo amin'ny voninahitra sy fisandratana ny zanak'Andriamanitra rehetra ary raha voasambany ianao tonga teto amin'ity toerana ity zany teny fikazany zany Andriamanitra tsy mba olombelona ka andainga na zanak'olombelona ka nenina fa rehefa niteny izy ho tovo ny zavatra rehetra vo mivoaka etsika tafa fomba fiteniny ilay hoe tena tafa le ranabavy tafa le rahalahy tafa ny zanakao tafa ianao tena lasa tafavoaka itsika tsiraray avy dia raha n'Andriamanitra ny amin'ny zava-magaga nataony tamintsika misaotra n'Andriamanitra tsika ary faharoa manaraka zany dia ombaky manana ihany koa ny fiarabana zay efa nataony ray aman-dreny teny am-piandohana fiarabana andreo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny foibe nandalo teto amintsika moa ny filohan'ny fikambanana fanao ny andraikitra zay voatery tsy maintsy nodiny dia mifandimby izy sy ny SG secrétaire général dia misaotra betsaka ny filoha ny mpitandrina ihany koa zay solotena teo ny SG teo secrétaire généraly paster Toky izay nitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika hoe tafavoaka ny mpivavaka rehetra atao kisirasira androany maray ataovy reny Jesosy ny alleluja dia misaotra ihany koa ao ny Codisy paster Justin izay ty anoloana paster Davida ato akaviako paster Filemon izay nitarika ny hira fiderana paster Yaja ilay ny nampaherantsika tamin'ny fanatitra tsitrapo teo misaotra sady miaraba anareo avy any amin'ny foibe misaotra ihany koa sady miaraba anareo fanjakana tonga eto aminay sambasamba zanahary nidiran'ny fanjakana teto Morondava dia miaraba anareo zay eto amin'ny Jesosy mamonjy monsieur le maire faly dia eniky ny fifaliana ny fonay mahita anareo mirahalahy mianaka manotrina anay amin'izao asa fitoriana filazantsara zao tahin'Andriamanitra ny anareo ho ela velona amin'ny fanapahana ny anareo ombanareo hatrany anay Jesosy manaraka izany dia manome fakasitrana anareo hatrany monsieur le maire satria tsy tanteraka izao raha tsy nekenareo ny fitoriana filazantsara zay nataonay teto nanao sininareo nanaika dia ho tahin'Andriamanitra ny anareo miaraba ampitandrina rehetra zay voatokana tonga eto amin'ity fitoriana filazantsara régional na eto amin'ny faritra Menabe na avy any Antananarivo
sady makasitraka indrindra ny fahatongavanareo nanety tena tonga tamin'izao asa fanompona lehibe izany. Toy izany koa ianareo laika mitondra fivoriana sekoly ara-baiboly sady miarabanareo izay makasitraka satria fiara-miasa matotra izay tena kasitran'Andriamanitra iray ihany izy rehetra. Haleloia. Dia miaraba ny zanak'Andriamanitra rehetra. Avato amin'ny faritra solo tena mena be ataoko fa raha tonga eto daholo tsika mbola maro moa ny alatsiny noho ny olana maro samihafa izay tapoka tsy nafaka nakaty izy ireo fa raha ataoko ny amaroantsika eto mena be ngamba dia tena avy-roen'izao fa noho ny ao ny fahavaratra ao ny solana manokana dia nanao fialatsiny izy ireny fa solo tena tsika izay tonga eto dia miaraba tsika rehetra. Ho anao eto an-tanàna ihany koa tao anatin'ny fitoriana filazany tsara dia makasitraka anao izay ho tahiny Jesosy ianao atao fiangonanao manomboka androany ty fiangonana ity fa tsy maintsy tafavoaka ianao, tsy maintsy isandratra ianao kely ny andohanao ho lehibe ny fihefaranao. Manaraka izany Andriamatomera mangetaeta ny feonao izay tonga eto aminay ianao mba misy teny kely izay mba ho ambaranao dia mihaino anao izay vahoaka amin'izao fotoana izao. Mandroso tompoka. Hiderany tompontsika Jesosy no asandratsika isa roa telo. Misaotra nanome fitenenana pastera. Ity am-piandohana dia arosoko ny fialan-tsiny satria sarotra ihany mitazona micro raha ty am-piangonana satria tena tsy pastera. Ka dia arosoko ny fialan-tsiny raha ohatra ny misy fahadisoana kely izay teny izay. Ianareo birao avy any amin'ny foibe ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ianareo mpitanjona izay tonga eto. Ny kristianina rehetra izay tonga manatrika an'izao famaranana ny fitoriana ny filazantsara eto amin'ity fiangonana ity. Ianareo mpanao gazety, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany teny dia misaotra Ndragnahary bevata atsika tafavory eto amin'itiky tragnon-Ndragnahary ity androany. Maromaro andro tsika zay nanao an'itiky fotoan-dehibe ity. Fotoan-dehibe hoy aho satria zany fitoriana ny filazantsara izany dia zavatra tena ilainy fiainan'ny zanak'olombelona tokoa amin'izao. Ka isaorako ianareo ato amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy izay nanao ny fandaharam-potoa mandritra an'izay andro maromaro zay ka mifarana androany. Saorana ary sitrapondragnahary matoa tontosa antsakany sy andavany izay. Raha ny teny pastera teo hoe vosambany tokoa vo misy olo tena mpanjakana manatrika ny fandaharam-potoany Jesosy mpamondry ato. Raha tonga tao amin'ny biroko tokoa manko izy nanatra n'ilay fanasana dia niangavo mafy mihitsy hoe mba tongava anao mera mba hanatsika n'ilay fotoa famaranana ny amin'ny lahady. Dia valiteny roa angamba pastera no azoko amalina azy. Voalohany ny tenako be ny tanànan'ny Morondava dia misokatra amin'ny fiaraha-miasa. Misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo antonkom-pinoana misy eto atapon-tanànan'ny Morondava indrindra fa ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ary zany mihitsy pastera no nahatongavako androany satria raha ny fanasana zay voaraiko dia maromaro ireo fiangonana no manao fankalazana androany, anisan'izany ny fiangonana katolika, fa tsy maintsy tonga eto ao androany
mba hanapirofo fa ny kominy ambony vohitsy ny Morondafa izay tantany koa dia misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fiangonana rehetra eto Morondafa, indrindra fa ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Manaraka an'izay dia hararaotiko ny mitondra hafatra androany. Zava-dehibe hoy aho ny fitoriana ny filazantsara izao, ary ny irariko ianareo ato amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy mba hitety fokotany eto Morondafa hanao ny fitorian'ny filazantsara. Ny antony dia tsotra, satria hita sitrapako eny anivon'ny fiarahamony isam-pokotany dia very voahitsakitsaka ilay soatoavina mahamalagasy. Hany ka saika mahazo vahana eny lay olombelona izay ampiasany devoly ka lasa anjakany fankahalana tsotra izao ny olona tahaka azy. Saika mandraka eny anivon'ny fiarahamonina ny fialonana ny olombelona tahaka azy. Saika manjaka eny anivon'ny fiarahamonina ny fiatsaram-belatsihy amin'ny olona tahaka azy. Saika iainan'olona eny anivon'ny fiarahamonina ny fanenjehana ny olombelona tahaka azy. Saika misy eny anivon'ny fiarahamonina ny fanaovan'ireo mpanao politika ny fitaovan-tserasera ka lasa any ireo mpikirakira amin'izany fitaovan-tserasera izany no mikarama ampiasain'ny mpanao politika noho ny tombotsoa ny tenany manokana. Izany indrindra tompoko lasy tompoko vavy no araraotiko amin'izao fotoana lehibe izao mba hanaovanareo vaindoanjara ato amin'ny fiangonana Jesosy Mpamonjy fa miasa manao fitaovana ho an'ilay olombelontsika ny devoly eny anivon'ny fiarahamony eny ka lasa tsy hainy, tsy tsapany no tokony hataony ka voahitsakitsaka ilay mahamalagasy atsika, mampiavaka atsika amin'izao tontolo izao dia ny fanajana an'ilay soatoavina mahamalagasy atsika zay. Koa mirary soanareo engane ka ny fiangonana sy ny mpino Jesosy Mamonjy no hitarika sy hamerina ny poniny Morondafa amin'ny fitodiana sy fanompoan-Dragnahary tsy misy fiatsaram-belatsihy. Eto amin'ity fiangonana Jesosy Mamonjy ity aho no miteny androany, satria raha ny fahamaroan'ny fiangonana isam-pokotany dia tsy tokony hikorosofahana ny fampandrosoana ny tanàna sy ny firenena, fa nohony miangona lay olona tonga ao am-piangonana fa tsy tena mivavaka no mahatonga an'izany. Koa ifonako aminao Ndragnahary, raha mitsara na mametraka fanamariana kely ao amin'ireo olombelona tahakay, satria amin'ny mahatompona andraikitsy ny tena dia mahatsapa fa dia maro ny olombelona ny very sy diso lalana. Ka zany indrindra no itondrako an'izay hafatra ity zay amin'ity tragnonao ity androany mba ahafahan'ny mpanomponao reto hiasa hiady amin'ny devoly mba hiverin-dalana ny olombelona. Zay ngamba tompoko lasy tompoko vavy ny teny kely avy aty amiko, fa dia mbola manamafy aho ety ampamaranana ny izahay eo anivon'ny fiadidina ny tanànan'ny Morondafa izay tariko
dia vonona tanteraky ary misokatra midanadana ny varavarana amin'ny fiaraha-miasa satria ny fampandrosoana ny tanàna ny Morondava dia tsy ho an'ny mera samirery fa isika rehetra io no tokony hitondra ny anjara birikitsika tsirairay zay vao mandroso ity tanàna antsika ty. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Alléluia. Saotra ny tompo lehibe tsika. Saotra n'Andriamanitra tsika ary misaotra betsaka anao mera nametraka hafatra mafonjy ho akatoavinay zato isan-jato zany. Ho profon'izany akatoan'izany iraka mpanaovin Kristy koa zany mandehana mitory filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Dia efa nahazo ordre zany zay, efa nahazo alalana zany zay vonina zay Jesosy mamonjety mena be rehetra mihitsy anambarana filazany tsara ampazava ny tanàna misy anay. Tainy tompo ny be ny tanàna antsika. Halleluja. Manaraka izany dia tonga eto moa ny mera antsika. Zay monsieur le maire ho an'ny fanjakana rehetra ny mpamorona nyity fiangonana Jesosy mamonjy ity dia nanome fampianarana anay fa tsy maintsy makato ny mpitondra rehetra zahay. Marina zany sa tsy marina? Zany ny frera Daouda sera Daouda namorona nyity fiangonana Jesosy mamonjy ity dia tsy maintsy manaja zay mpitondra rehetra na iza mifandimby zahay. Ao amin'ny fitondrana na ny komina na fokotany tsy natao anohatra zay. Tonga eto zay rehetra manaiky anareo amin'ny fanjakana rehetra zay momba anareo zay. Halleluja. Na ny hatrany amin'ny faratapina hatraty amin'ny fokotany dia manaiky manaja ny fanjakana rehetra zay. Ho tahin'Andriamanitra ny Madagasikara. Halleluja. Manaraka izany dia zao tonga eto ianareo dia hivavaka ho anareo zay. Sandrato ny fiderana vavaka ho an'ny maire tsika nisy mo noho tsy fafan'ireo any amin'ny préfet karazany efa somary ny alatsiny ihany izy ireo dia hivavaka ho amin'ny maire tsika fokotany misy atsika eto Morondava. Tena anisany atao hoe nakasitraka izy fitoriteny efa somary nanao fitoriteny ihany zay nandritry ny volan'iny efa nandalo tany amin'ny ben'ny tanàna nazo alalana foana efa tahaka izay niteneniny teto ihany teneniny tamin'izany fotoana izany atao amin'ity famarana ity saorana an'Andriamanitra fa nanotrina antsika teto izy. Ndao tsika hivavaka ao amin'ny ben'ny tanàna antsika mba ho tafiditra ao amin'ny fiainany sy ny tokantranony any amin'ny famonjeny Jesosy Kristy. Mba homeny tompo tanjaka sy fahasalamanana izy tsy izy ihany koa fa mifanjakana rehetra hoe tsika mivavaka. Hitsangana tsika hivavaka vavaka manokana ho azy ary tsika amin'izao fotoana izao. Samy manonona tonom-bavaka ho an'ny ben'ny tanànatsika sy ny fanjakana eto Madagasikara. Vavaka ho azy manokantsika. Misaotra tompo manandratra fiderananao zay. Andriamanitra lehibe sy mahery anao. Jereo zao fitiavan'ny ben'ny tanàna ny fiangonana Jesosy mamonjy zao maro no nanasa azy kanefa dia zao ny ekeny ny fanasana izay nataony ny fiangonana Jesosy mamonjy. Tompo tsara indrindra ilay tompony famonjenao maniry zay raha maniry ho tonga ao amin'ny tokantrano sy ny tena ny famonjena mba handray ianao izy Jesosy Kristy eo amin'ny asany dia hombasy ampiasa azy ianao ho ela velona amin'ny fanapahanana izy Jesosy Kristy eo amin'ny fahasalamana dia ho tahinao anana tombonandro anana fahasalamana anao ny voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy velona matoky afayasa ianao misaotra tompo aleloha isaoranany isaoranany anarany tompo isaoranany anarany tompo. Halleluja. Halleluja. Mafimafy. Halleluja. 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 Isaoranany anarany tompo. Halleluja, mabe ho an'i Jesosy. Samy mahazo toerana vetivety. Halleluja. Manaraka izany dia ity misy ilazana isika izay nahita boky firana mavokely misy ny anaran'ny frère Boutso André monina tsy mavabe fa anatitra azy amin'ny mpanampon'Andriamanitra na omenay mivantana azafady tompoko
marina fa misy nindra ny boky nefa tsy naveriny tamiko rehefa avy eo dia izao izy tsy hita izao mety ao ihany zay fa aza taitra ianao rahalahy ao zay boky zay fa mbola mihodikodinao tsika marobe. Halleloia. Toy izay ny filazana manaraka ilatsiny a tsy atony ray aman-drenibe tsika reradreraka kely izy a dia ndao tsika mba hivavaka azy manokana paster miandry amin'izao fotoana zao mandalo farerahana kely izy a dia hivavaka manokana ho azy tsika mila vavaka izy mba meny Jesosy hery tanjaka fahasalamana eo amin'ny andraikitra azy ameny tompo azy mba manaiky mavesatra hiary itsangantsika manaiky ampanajana azafady indrindra tompoka azafady manaiky ampanajana hivavaka ho an'ny ray aman-drenitsika reradreraka izy a mba meny Jesosy hery tanjaka fahasalamana amin'izao fotoana izao hivavaka tsika ho an'ny dadabe zay ny afantarantsika azy hivavaka ho an'ny dadabe tsika amin'izao fotoana izao. Manandratra fiderananao zay makasitraka amin'ny fahatsaranao sy ny tananao mahery tompo tsara indrindro tompanao zavamagago manana ray aman-dreny be zay 20 taona ny asa tetomena be zay tena navita asa be dehibe mangataka amin'ny fahatsaranao aho mba tena anaovanao zavamagaga tsy takatra sainy amin'ny fiaina mehery izy metanjaka misy fahasalamana izy toano izy tompo mandroso fahalebiazana izy fa ny herinao sy ny fahasoavanao ny angatahako iasa amin'ny fiaina tompo tsara indrindro miandrandrana aho manaovanao zavamagaga tsy takatra ny saina ameary hery tanjaka fahasalamana ianao sotra tompo. Halleluia. Ianao no andriamanitro ianao no mpanasitrana nandefany teninao iana kasitrana ny aretiko avetsika ihany zany ira fiderana zany ianao no andriamanitro ianao no mpanasitrana nandefany teninao iana kasitrana ny aretiko. Halleluia. Samy masotreransika. Halleluia. Ho asandratsika trano Jesosy metsika voninahitra amin'ny fiderana hoe zay fotoana zao maraina zao dia amin'ny telo sasany ray mifandaram-potoanatsika. Halleluia. Dia zao ny ataontsika amin'ity tapany ariva tsisy fivoriana tsony eto fa tonga dia amin'ny telo sasantsika etsakalamanjana dia raina ny tompo hoe malalaka tsara tsika eo dia rehefa tonga ny amin'ny telo eo dia bata tablidolo ny rahalahy matanjaka rehetra dia tonga dia efa ataontsika eny amin'ny kalamanjana eny ny fivoriantsika amin'ny telo sasany tonga dia manomboka ny fiderana isan-karazantsika aorianan'izay tonga dia fivoriana toy ny lady kalamanjana zay efa ataontsika dia amin'ny telo sasany tongava daholo. Manaraka izany noho ny amaroantsika dia zao ho antsika izay vahiny teny avy lavitra dia misy sakafo kely natokana ho antsika izay efa nilasy teto nandritra ny fotoana dia misy sakafo kely izay efa nilasy teto na nitory teto nandritra izay fotoana izay milahatra tsirairay dia mba mampiseho andrebatsy ireny. Toy izay koa mifandarana manaraka ho anareo sampana bidera avy any Antananarivo Ambohimanarina ary ny mpanompon'Andriamanitra laika sy ny sekoly biblika dia ato natao amin'ity ambany ity natao sakafo misy mikarakara sakafo ho anareo rehefa avy eo dia engaviana mba anaraka an'izay daholotsika fa zay kosa mera dia mba fifaliana ho anay mpitandrina voatokana miaraka amin'ny vadinay mpitandrina voatokana sy mivadinay ihany mba maniry zay mba hiara hifaly aminay ianao sakafo noho ny antony manokana hoe ialatsintsaika hoe niova kely le toera isakafoanana noho ny fandamina dia natao any amin'ny sikala izy dia mba manasanao zay mera sy mpiara-miasa aminao hiaraka amin'reto mpitandra avy any amin'ny fohibe sy mpitandrina voatokana sy mivadiny rery ihany mba handeha ho any amin'ny sika rehefa miravo zao fotoana zao dia misy tomobily zay ao mera mba hitondra antsika miaraka amin'reto mpitandrina voatokana reto hiaraka ho any amin'ny sikatsika dia misaotra betsaka faly zay mera tena faly zay ankatoavinay zany teny zany andeha hitory teny zay mandra-patapitry ny fofinainay dia andehandeha eto moena be zay rehetrarehetra anandratra fa velona sy miasa mamonjy olona Jesosy. Zay ny fotoanantsika ary atezao ny anaovantsika azy
rehefa mifarana fotoana dia raha lasafa nga mitarika le tômobila tsy le tômobila dia miara mitarika miaraka nyreto ny délégation avy any amin'ny Fohibe hitarika andalana sy mpitandrina voatokana sy mivadiny ihany miaraka amin'le tômobila sprinter ao aloha ao dia miaraka any dia antsika mba miaraka mifaly kely ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra satria araka daholo fa no ny amarony santatra mbavarano ty alleloia sandrato mifidy rany izy aloha ny tena faly amin'le ferany mafinaritra ny mijery any rahalahy sy ranabavy avy amin'ny Belotsirybiana avaiza miandry vazo mbalakida tonga eto daholo zany reherehetra zany firaisantsika dia mifampahery antsika tsiraray avy izany natsapanahery tao anatin'ity herinandro ny convention evangelisation ty hoteriziny tompo amin'ny fahasoavana any any Jesosy mamonjy ahery atrany any antsika ary paritaka manerana amin'ny Madagasikara ho tonga zanak'Andriamanitra ny Madagasikara dia tahiny tompo aritsika rehetra eto indray raha tolakandro dia miaraka eto indray tsika tsanganaritsika isotra ny tompo dia rehefa mandeha reto délégation atsaina ireto miaraka amin'ny ben'ny tanàna manaraka an'ireo mpitandrina voatokana sy mivadiny ihany dia manaraka any ataontsika le hira hoe isorana ny dia mandeha milamintsika rehetra tsisy mikorotana tonga dia atorony rahalahy safa angamba le tômobila hoe ato mandeha ry zareo raha ohatra ka tsy atonan'le mpitandrina voatokana le tômobila dia tômobily ny seralala azafady mba ingavila kely mba hiaraka hitondra an'ireo mpitandrina voatokana sy ny vadiny any amin'ny sika tômobila mavomavo tahiny tompo aritsika saotra ny tompo amarana alohantsika dia avy eo hitaridalana reto manam-pahefana avy any amin'ny Fohibe sy manam-pahefana eto an-tanàna saotra tompo anao ny voninahitra mandrakizay amen makasitraka amin'ny fahatsarana amin'ny famanginao teto tamin'ity androany ity saotranao zay tompo ny amin'ny fitahibevata izay nataonao tamin'ny fiainanay akasitranay ianao hiasa tanteraka trany amangy hatrany andrindra fivoriana rariva apetrako ampelantananao misaotra tompo amen ataontsika le hirara dia mitaridalana ry tsisy metsika aloha tsisy metsika aloha tsisy metsika isa